andron'ny tompo isaorana satria sy mandeha azy fa ny fananahana ny maneraka isika sy raha ilay zao dia fanomezana amin'ny fanahy ka tonga eto mandray anjara amin'ity fihaonana fanompoam-pivavahana ity. Na dia zany aza dia misy namasika maro koa zay sy afaka eto noho ny antony samihafa. Mahasiaran'ireo namasika reo sika satria na zay manatrika eto na zay sy eto dia samy manapo ny andron'ny tompo androany. Dia mifampitondram-bavaka mangina isika sahova reo zay sy eto satria isika koa misy fotoana sy maheto. Dia mirazo soa mandrakariva tompoko ho an'ny fiangonana. Zava-dehibe ny anamasika fotoana hiangonana, fotoana hivavahana, fotoana iraisana. Ho avy ny andro mbola sy am'izao zany amin'ny ho avy ihany dia sy mba hiangona isony ny olona angamba fa dia hanao fanompoam-pivavahana fikifa any amin'ny eritreritra ny miangona. Dia angamba ny pastora dia ho hita eo amin'ny écran eo ihany manendry ny fanasan'ny tompo sy mitoroteny fa ny olo samy mipetraka amin'ny toera misy azy. Zava-doza zany angamba mety hoe hiverina hoe fandrosoana be zany kanefa sy tena fandrosoana be manao hoana zany fa zava-doza satria tena mandrava ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mahafoy ny fiarahasika miangona. Anisany teny faneva eto amin'ity fiangonana ity zany. Dia misaotra ny tsirairay tompoko zay tonga miangona fa ty tena fahasoavan-dehibe zany. Misaotra ny fahafoizana ny programa manokana any an-trano any. Ny olona raha manana programa ny olona tsirairay nefa noho ny programan'Andriamanitra dia ome toerana ny tenin'Andriamanitra sy ny vava. Zay tompo dia raha soa ho asika rehetra raha ny fitrihan'ny tompo fiadanan'ny tompo amin'ny rehetrarehetra. Hafatra zany dia zao mahereza amin'ny vavaka, mahereza amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza mitady faherezana hafany, aza mitady faherezana hafana dia misy atao hoe hery hafa zay mampahery hono arina ty akaviakavanana aza nino an'izany fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ihany no andraisasika angery, ao amin'ny Jesosy ihany no andraisasika angery, ao amin'ny sakramenta ihany no andraisasika angery. Saotra tompoko dia mansoa dia hady famaranana ny taona ity. Ny farana androany ny taona ara-piangonana raha ny alahady ny averina. Izy io moa ny sabosy any no tena mifarana satria ny sabosy no andro fahafito, alahady dia andro voalohany amin'ny herinandro araka fantasika fa ny sanandro israelita na hebreo. Ka dia miarahaba sika tratry ny farany taona ara-pahasoavana, taona ara-piangonana. Zava-dehibe ny andratrarana amin'izany tompoko, sy zavatra kely zany mba isaina ihany hoe firy alahady fotsiny dia fa tsy tafesifesena ny hasoavana omeny tompo asika amin'izany. Koa satria taom-baovaon'ny fiangonana ny herin'ny androany araka ny fampiasa sika dia mampiasa ny loko volomparasy isika. Ny volomparasy dia lokon'ny fibebahana, lokon'ny fiomanana, ka dia lokon'ny Kristy koa mitrazana azy, Kristy mpanjaka, ka dia lokon'ny fiandrianan'ny Kristy ny volomparasy, loko fibebahana, loko fiomanana. Ny fiangonana tany Lyon fahiny dia nampiasa ny loko volondavenona, gris foncé kokoa zany. Volondavenona ny fampiasa samby mety ihany zany satria ny volondavenona dia lokon'ny fibebahana. Araka ny resika ao amin'ny bokin'ny Zonampaminany rehefa bebaka ny olona tany Ninive dia ny hoson-davenona ny olona hatramin'ny mpanjaka ka hatramin'ny vahoaka madiny. Ny hoson-davenona satria masiary fa nanota tamin'Andriamanitra ka dia mila mibebaka tokoa, mila miverina amin'Andriamanitra. Koa na ny couleur grise, couleur cendre zany zay fampiasan'ny fiangonana tany Lyon fahiny, na ny couleur violet dia mampiasa
io zany dia mitona asika hibebaka tompoko, lokony fibebahana zany. Ny loko dia ety amin'ny alitara misy lamban'alitara, ny polipitra koa sy ny polipitra kely famakiateny. Fa ny loko zany dia raha afaka sika hitondra volomparasy amin'ny herin'ny androany, amin'ny herin'ny androany ihany sika no manao, fa ny olona hoe atotosany isan'alahady. Raha afaka, raha manana hoentina amin'izany dia mitondra raha ihany, na chemise zany, na kiraro ka violet ny lokony, na cravatte ka violet ny lokony, dia azo entina tompoko mba hankalazasika ny advento zay taom-baovao ny fiangonana. Ny advento zany dia mitaona sika mba hibebaka. Ny zava-dehibe moa ty loko ty raha olona dia zao, ny loko dia teny. Asa misy mandika ihany hoe ny sekoly alahady, les sekoly alahady, souvenez-vous que les couleurs liturgiques sont l'expression d'une parole de Dieu. Tenin'Andriamanitra ny loko. Raha mbola sy torina ny teny, mbola sy vakina ny teny ao am-piangonana dia efa mahita loko ny olo. Maiso lokony fitomboana, fitombo ara-panahy aho. Ny mena lokony rano Jesosy, lokony afo. Mandray ny fanahy masina ve mandray ny rano Jesosy hoe miredareda ve ny fitiavako an' Jesosy. Lokony fo miredareda no fitiavana koa zany. Zay ny mena. Ny fosy dia lokony fahamasinana, lokony fisanganana amin'ny maty. Zay ny dikany. Ka rehefa atao batisa ny olo-dehibe na ny zaza dia ny fosy no ampiasaina satria lokony fahamasinana zany. Masina be isika, manontany tena tahaka an'izay rehefa mahita ny loko. Tahaka an'izay ny volomparasy ny tenensika teo. Ny mainty moa zany sy dia fampiasa sika loatra izy io, kanefa misy ampiasasika azy ihany amin'ny rose militaire. Ao amin'ny rose militaire ao zany misy volombolamena ny sisy manambara fa sarobidy ny filazantsarany Jesosy. Dia misy manga ihany koa ao anatiny. Ny manga dia manambara ny fahasambarany lanitra, fahasambarany zay omena ny olona amin'ny fiainana mandrakizay. Mena moa dia fanazavaina teo, fa ny mainty kosa dia mihazo fijaliana ny mainty ao anatin'ny fo mena. Hazo fijaliana mainty dia manambara ny halalin'ny fahotana, ka dia ny halalin'ny fahotana indrindra no ambara amin'ny tompo. Zava-dalina ny fahotana, zavatra mampahory indrindra ny fahotana, ka dia mampahory an'Andriamanitra zany. Tsy mampahory asika ihany fa Andriamanitra koa dia orona ny fahotasika. Zay zany loko tompoko, ka dia tenin'Andriamanitra mialohan'ny tenin'Andriamanitra zay ambara am-piangonana zany. Voaseho zany loko dia mahalala ny olona izina no ambara ty loko ty ampenako: maiso, mena, fosy, volomparasy, na ny mainty ao amin'ny rose militaire koa sy ny manga amin'ny rose militaire ary ny mena. Mena dia misy dikany daholo, dia misy dikany mosika zany. Teny alohan'ny teny. Amin'ny teny vazaha moa dia hoe c'est une parole avant toute parole. Dia tenin'Andriamanitra koa izy io, teny mangina. Ampirihina sika tompo, sika kristiana mba hampiasa teny mangina. Sy hampiasa lamba satria sika sy manana alitara ao an-trano, fa ny alitarany ao an-trano zany dia sy ampiasaisika loko tahaka an'izay loatra. Ireto no alitara ao an-trano, ny alitara an-trano dia latabatra fisakafoanana, eo sika mivavaka. Ny farafara fatoriana, eo sika mivavaka. Alitara io, karazana alitara ao an-trano, ny latabatra fisakafoanana sy ny farafara fatoriana, eo no mivavaka ny olona. Ka zay no ampirihina sika hoe asiana lambana loko hoe mena na maiso sy zany loko, fa mampirisika sika mba amin'izao zany moramora koa ny manoratra tenin'Andriamanitra atao amin'ny alalan'ny imprimante ny ordinateur, atao soratra lehibehibe. Mandray tenin'Andriamanitra atao peta-drindrina, sy azo lohadoahana alohan'ny drindrina, fa atao visivisy ihany mba hiatona ao tanatin'ny cadre zany. Dia misy tenin'Andriamanitra araka izay ilain'ny fanahinao tompo.
mila tenin'Andriamanitra ihany sika. Raha mijery mitrano sika amin'izao fotoana zao betsaka ny zavatra mipetaka amin'ny trano mba omeo toerana amin'io moa ny tenin'Andriamanitra toko. Betsaka ny zavatra tsy azo sakanana koa dia mba aleo mba omena teny avao ny toerana ny tenin'Andriamanitra ao an-trano. Tenin'Andriamanitra zany evangelista mangina izy io, teny mangina, sy miresaka aminao izy hoe zao sy renao zao kanefa rehefa mitoky eny ny zery dia hita hoe isy teny omeny ihany. Hotahin'Andriamanitra daholo toko samy hotratrany androany sotra toko angavy ny Lazara eto toerana hivavaka isika toko. Masoandronay tokoa ianao ry Andriamanitra ray be fahasoavanao. Naposakao zany masoandro zany dia ny tenanao ao amin'ny zanakao Jesosy Kristy. Ndreto zahay tia handray ny fahazavana avy amin'ny zanakao zahay, tia handray ny famindram-pony zahay, tia handray ny fahasoavany zahay, tia handray ny fitahiana rehetra avy aminy ara-tena sy ara-panahy. Da io ny tsirairay zay tafangona eto no fahasoavam-panahy ny tsirairay mba handositra ny aizina am-po ka hiposaka ao am-ponay ny mazava, hiposaka ao am-ponay ny fitana fitarikandro ny maraina. Da io ny tsirairay zay eto, na ny kely na ny lehibe, dia mipetraka eo am-pelantananao koa ny handraisanay ny teninao tompo, ifandrenesina ny teninao tompo ny alohan'izao tamin'ny vaky teny masina, ary mbola ho renesina ihany koa zao. Dia mitenena tompo fa mihaino zahay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika amin'izao tompoko dia raha mahita izany araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny zaona toko 5, andiny 120 ka hatramin'ny andiny 130. Zaona toko 5, andiny 120 ka hatramin'ny 120. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny iray aza sy misara olona, fa ny fisarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanazany olona rehetra ny zanaka, tahaka ny hanazany ray izay naniraka azy. Lazaiko marina aminareo tokoa izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka sy ho elohina fa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro tonga ankehitriny izay andrenesan'ny olona ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandray dia ho velona. Fa tahaka ny iray manana fahefana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fahefana sy fiainana ho azy. Ary noho ny fahefana, ary nomeny fahefana tsara izy satria zanak'olona. Azagaga araka izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny apasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao ny sara dia ho an'ny fisanganana ho ny fiainana, fa izay nanao ny rasy kosa ho ny fisanganana ho ny fanamelohana. Ry ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsarany Pasaka no mbola resika eto amin'izao ankehitriny izao.
ny filazantsara ny fisanganana amin'ny maty zany. Voalohany indrindra dia ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, zay manangana sy mamelona ny mino azy koa ho amin'ny fisanganana amin'ny maty, ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Izany indrindra no resika amin'ity teny anjarasika ity. Jesosy no resika feo eto, milaza izy fa ny ray dia manangana amin'ny maty. Ambarany koa nefa fa izy Jesosy dia manangana amin'ny maty. Sarovana amin'izany tompoko fa ny fananganana amin'ny maty dia tsy zavatra zay vao vetivety akory, tsy tamin'ny andro ny pasaka kristianina akory, fa efa ela be zany. Raha masiaro ny tantaran'i Abrahama mpanompon'Andriamanitra isika, Abrahama indrindra ilay nananjanaka atao hoe Isaka. Rehefa feny 10 taona Isaka dia nasainy naterina ho fanatitra hodorana hoeny amin'ny alitaram-pianakaviana. Nanaiky Abrahama satria nino ny tenin'Andriamanitra izy. Nanaiky Abrahama satria ninoany fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty koa. Na dia ho vonoana aza Isaka hatao fanatitra amin'ny alitara dia nino Abrahama fa hasangan'Andriamanitra izy. Ka hatramin'ny Abrahama sy talohan'izany aza dia efa nisy ny finoana ny fisanganana amin'ny maty. Ary tsy vitan'izany fa iarahantsika mahalala koa ny tantaran'ny Mosesy, fa Andriamanitra zany niseho tamin'ny Mosesy tao Horeba. Ary rehefa niseho tamin'ny Mosesy izy dia nanambara ny tenany izy fa izy no Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Efa maty ela Abrahama, efa maty ela Isaka, efa maty ela Jakoba, kanefa Andriamanitra manao hoe Andriamanitra ny velona izy fa tsy Andriamanitra ny maty. Ka dia velona ho an'Andriamanitra izy rehetra. Velona Abrahama, velona Isaka, velona Jakoba, velona ihany koa zay rehetra maty ao amin'i Jesosy. Fa Jesosy dia tsy mba Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra n'izay velona. Eto amin'ity teny anjarasika ity dia mamerina sika amin'ny tantaram-pamoronana ny teny. Saroasika ny tao amin'ny Sahedena zay nisy hazo anankiray sy navelan'Andriamanitra ho kasihitanana. Tsy izery ny mombamomba an'izany hazo zany isika eto, kanefa hamantatra kosa fa noraran'Andriamanitra sy ho kasihitanana zany, vao maika moa ny hohanina. Nefa nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, nihinana ihany izy nioty, ka dia anjarany izay nambarany tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia nilaza fa amin'ny andro izay hinanana izany voankazo zany dia ho faty izy ireo. Mazava amintsika zay mandinika ny tantara amin'ny Genesis fa tsy maty teo ny hoeo izy mivady, tsy maty teo ny hoeo Adama na Eva, fa mbola velona naharitraritra ihany izy, kanefa maty na dia zany azy. Ny fahafatesana araka zany dia tsy mba fahafatesana zay ilany ihany, tsy fahafatesany vatana ihany, fa fahafatesana zay mahafaoka ny rehetra, fahafatesana ara-pinoana, fahafatesana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra, tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fahafatesana ara-sosialy ihany koa. Ny fanilakilaka izy mivady tao, ary sy zany ihany fa nolovana zany tamin'ny androny Kaina sy Abela ny famono, ka dia lovany taranaka mandrakakehitriny koa zany. Sy zany ihany fahafatesana, ao koa ny fahafatesana ara-panantenana, sy nanana fanantenana na inona isony, kanefa sy zany ihany tompoko fa maro isan-karazany fahafatesana amin'ny fiainan'ny olombelona. Fahafatesana ara-piarahamonina, fahafatesana ara-pifandraisana, fahafatesana ara-patokiana, fahafatesana ara-pinoana, ara-bavaka,
tsy nisy vavaka sony ka dia tsy hoe ny fahafatesana rabatana ihany fahafatesana fa ny fahafatesana dia mahafaoka maro ary Luther Martin anankiray amin'ny réformatora protestante tamin'ny taonjato enina ambin'ny folo dia milaza fa ny olombelona dia simba, tsy hoe simba pahany ihany fa simba manontolo ny olombelona, tena potika ny olombelona noho ny ota zany, ny ota ny nanimba azy. Izany indrindra no atrehisika eto tompoko, ny ota no nanimba ny olombelona. Keo anatran'izany ary dia Jesosy no tonga ka mandravan'izany asany fahafatesana izany ka dia ambarany fa izy no mamelona, tahaka ny ray izy zay mamelona ny maty dia tahaka an'izany koa Jesosy mamelona ny maty. Jesosy ny famelomana voalohany resika eto dia famelomana amin'ny lafiny maro, satria misy fahafatesana maromaro ihany voatanisa teo. Ny farany kosa dia andrenesasika ny fahafatesana zay ananganany Jesosy olona maty amin'ny andro farany, manangana olona maty amin'ny andro farany Jesosy. Ny voalohany zany dia lazainy fa avy ny andro izy handrenesan'ny olona ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary zay mandray azy dia ho velona. Ary amin'ny faharoa kosa dia lazainy hoe avy ny andro handrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feon'ny zanak'olona ka izay mandray dia havoaka ny fasana, ao ny ho amin'ny fiainana, ao ny ho amin'ny fanamelohana. Izany ary no resika eto, Jesosy efa resika tamin'ny herin'ny androany fa manana teny tsy mety levina izy, tsy mety levina mandrakizay ny teny Jesosy, mitoetra ny teny Jesosy, mahatateraka arabaky teny zay ambara ny teny Jesosy, misy fahefana ny teny Jesosy. Zany teny tsy mety levina zany, zany teny misy fahefana zany no mamelona ny maty tompoko. Zany ny fomba nyty teny Jesosy ty, mamelona ny maty izy. Inona moa ny tsy velominy amin'ny tenasika? Mamelona ny tena izy, mamelona ny fosika izy, mamelona ny fijerisika izy mba tsy hananasika fijery hafahafa ny namasika, mamelona ny fiarahamonisika ihany koa izy, mamelona ny finoana zay fa rava izy. Jesosy mamelona ny maty. Raha dinihina ny fiarahamonin'olombelona amin'ny mahampanota azy dia fiarahamonina eo am-pialanaina ny fiarahamonin'olombelona, fa tokana ny mamelona azy dia ny zanak'Andriamanitra Jesosy. Io no mamelona ny zavatra rehetra momba ny fiainasika, tsy ny ara-tena ihany fa ny ara-panahy koa, tsy ny ara-panahy ihany fa ny ara-saina koa, tsy ny ara-saina ihany fa ny ara-piarahamonina koa, tsy ny ara-piarahamonina ihany fa ny ara-pirenena koa dia velominy teny Jesosy daholo. Jesosy no mpamelona, mila Jesosy isika, mila Jesosy ny tenasika tsiraray avy, mila Jesosy ny fiainasika andavanandro, mila azy ny fiainasika andavanandro mandritra ny taona. Zay no resika eto, avy ny andro, zao andro zao zany to, efa hatramin'ny ela zany nahatongavan'i Jesosy dia avy ny andro, andro famelomana zao, andro fananganana ny maty zao, andro pasaka zao. Ny pasaka dia tsy andro anankiray na 50 andro ihany fa tena ny fiainany mino andavanandro, zay ny pasaka. Mandray ny fahavelomana visika, mandray ny fiainana ve ny fiangonana, mizaran'izany ho any hafa ve ny fiangonana tompoko. Andro ny famelomana zao, andro ny fananganana amin'ny maty zao. Jesosy ilay nisangana velona dia mamelona koa izy. Jesosy ilay maty kanefa nasangany raika velona mandrakizay dia mamelona izay maty amintsika izy, mamelona ny fosika izy, mamelona ny fanahysika izy. Mety zary ho velomin'i Jesosy. Manaraka an'izay dia reheto ny feon'ny fanantenana, ny fiainana mandrakizay, ny fisanganana amin'ny maty amin'ny andro farany dia fanantenana izany. Inona moa ny fanantenana? Ny fanantenana dia finoana zay misinjony ho avy, finoana zay ampiharina amin'ny andro ho avy, zay ny fanantenana.
ny fanantenana dia tsy mba asan'olona zany fa asan'Andriamanitra zany. Misy olona dia manana fanantenana tsy mety levona. Raha misy zavatra mora miala, mora levona, mora rava dia ny fanantenana. Ny fanantenana ao anatisika, ny fanantenana izay mety ananasika tsiraray avy dia mora rava zany, mora simba zany, mora potika zany. Fa tokana ny fanantenana tsy mety levona mandrakizay dia ny fanantenana izay mihazona ny teny tsy mety levona mandrakizay dia ny teny Jesosy. Ny fanantenana ny Jesosy, ny fanantenana ny teny Jesosy, ny fametrahana ny teny Jesosy amin'ny andro ho avy dia zao fanantenana tsy mety levona zany tokoa. Manahoana ny fanantenana fiangonana? Manahoana ny fanantenanao? Mety levona ve? Tsy tena fanantenana zany. Fanantenana mora potika ve? Tsy tena fanantenana zany. Manantenana Jesosy, manantenana teny tsy mety levona, fa io ny tena fanantenana izay azo ankinana sy azo renana tokoa. Ny fanantenana tsy mety levona dia Jesosy no manome azy. Asan'Andriamanitra izany. Eto amin'ity teny anjarasika ity dia resika ny ray mamelona ny maty, resika koa ny zanaka mamelona ny maty. Fa misy anankiray izay tsy mba resika dia ny fanahy masina. Tsy hensika ny faninona anazy eto, kanefa tena re ny asany. Ny asan'ny fanahy masina dia izay indrindra ny rehetra. Ny asany dia ny mampino. Ny finoana dia tsy mba asan'olombelona fa asan'Andriamanitra zany. Andriamanitra ny manome finoana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny manome finoana antsika. Ny fanahy masina zany dia miasaka manome asika ny fanantenana tsy mety levona mandrakizay. Eto isika dia mila mitodika amin'Andriamanitra, mila mibebaka isika satria reheto koa ny fisarana. Misy fisarana koa reheto. Izay nanao ny tsara ho izy dia hisangana ho amin'ny fiainana. Izay manao ny rasy dia hisangana ho amin'ny fanameloana. Manatona ny Jesosy, miorena amin'ny Jesosy, fa izay miorina amin'ny Jesosy dia manana fisanganana ho amin'ny fiainana izy. Sy mba ho helohina izay matoky an'i Jesosy, sy mba ho helohina izay mino an'i Jesosy. Eto am-pamaranana dia lazaina fa ny fosika toko dia mitahiry zavatra rasy ihany amin'ny mahampanota sika. Fanao ny havasika Israelita na Jiosy isan-kerinandro dia misava ny trano, manadio ny trano, esorina izay rehetra misy lalivay na masirasira. Asika daholo zany, na fihinana na fisotro. Sy mba fanao sika zany to. Ny fanao sika dia zao, ny fosika ny mila savana. Mila savana ny fosika. Mitahiry zavatra hafahafa ny fosika. Mitahiry zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fosika. Mitahiry fanameloana be. Mila mibebaka sika toko. Mangataha ny fanahin'i Jesosy, mangataha ny fanahy masina mba hanana sika ny fahaizana na ny fahafahana misava ny fosika. Zany hoe mibebaka zany. Ny mibebaka zany dia tsy mba ny manjo rehetra loatra zany no atao hoe mibebaka. Fa ny tena mibebaka dia zao olona zay omeny fanahin'Andriamanitra fahafahana hisava fo. Tsy hamindra fo amin'ny rasy ao anatin'ny fosika ao fa hanaisitra azy, hangala azy tao. Raha misy ny tena famoahana demonia dia fisavana ny fo zany. Tomina ny fosika tsirairay mba ho savana ao anaty an'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha sanaka ary fanahy masina. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, raisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika tompoko, faly misaotra anao zahay lehilahy be fahasoavanao, fa manangona anay eto amin'ity toerany ity ianao, fa
anady andro toy ny andro rehetra ihany aza ny andro androany dia andro voalohany amin'ny herinandro izay ankalazana indrindra ny fisanganany zanakao tamin'ny maty dia Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay fa na dia andro andavanandro toy ny andro rehetra ihany aza androany dia andro ny fisanganana, andro ankalazanay ny fiainana mandrakizay, andro izay ankalazanay ny fahavelomana mandrakizay ao amin'ny zanakao Jesosy. Ndreto zahay koa te ho velona Tompo, zahay koa te hiaina, zahay koa te handray fiainana mandrakizay avy amin'ny zanakao Jesosy Kristy. Ka mangataka zahay mba samy handray anjara amin'izany zahay rehetra, handray ny anjara sara amin'izany zahay rehetra, na ny kely na ny lehibe. To amin'ny fonay anefa Tompo, mba hibantona ny zanakao Jesosy zahay, mba sy hiherikerika zahay na amin'ny akavia na amin'ny akavanana, fa hihaino azy, hihaino ny teny izay ambarany. Dia tahio ny fiangonana ito amin'ity toerana ity, tahio ny tsirairay avy, meo fahasoavam-panahy Tompo, fantatrao ny mampangetahetra ny tsirairay avy. Indraindray dia sy hainay tononona zany, kanefa ianao no mahalala ny atofonay Tompo. Tahio ny teninao, efa nirenesina ny teninao Tompo tamin'ny vaky telo masina teo, ary mbola ho renesina ihany koa zao. Dia manampianay tomy zahay amin'ny fanahinao masina mpanazava, mba ho raisinay ny hazava soa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Araka ny fanambara teo dia androany no alahady 20 manaraka ny Trinité masina. Zany hoe alahady famaranana ny taona raha ny alahady meverina. Famaranana ny taona dia ny taom-piangonana zany. Koa dia amin'ny alahady ho avy zao no taom-baovao ny fiangonana. Ka dia zava-dehibe ny ankalazasika ny alahady famaranana ny taona ty androany, satria fahasoavana na fahasoavana na nomezan'ny tompo andro na nomezan'ny fotoana ho ansika tsirairay. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao koa ankoatrin'ireo zay efa renesika tamin'ny vaky teny masina teo Tompoko, dia mbola iarahsika mahita izany ao amin'ny filazantsara masina araka ny zaona toko 5, 220 ka hatramin'ny 220. Zaona toko 5, 220 ka hatramin'ny 220. Rehefa iarahana mahita izany dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no ameloma ny zanaka izay tiany. Fa ny iray aza tsy misara olona, fa ny fisarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanazany olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanazana ny ray izay naniraka azy. Fa zay ko aminareo marina dia marina tokoa zay mandray ny teniko, ka mino zay naniraka azy no manana fiainana mandrakizay, ka sy ho helohana, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho ny fiainana izy. Zay ko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny zay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary zay mandray dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana, manana fahefana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka mena hanana fiainana ho azy, ary nomena fahefana hisara izy satria zanak'olona. Azagaga araka izany fa avy ny andro zay handrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao ny sara dia ho any amin'ny fisanganana ho fiainana, fa izay nanao ny rasy kosa dia ho any amin'ny fisanganana ho fanamelohana. Ry ray masino
mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha misy zavatra zay mila nanany tsirairay avy dia ny atao hoe fanantenana. Na inona nanana, na inona tsy ananana, na inona mampanakarena, na inona no mampanana tontonony, na inona koa no mampahatra dia zao mila manana zavatra anankiray ny olona. Inona ny zavatra anankiray izay mila nanany olona? Mila manana fanantenana ny olona tompoko. Ny fanantenana dia zava-dehibe, sarobidy loatra zany fanantenana zany. Raha miasa ny olona dia mila manana fanantenana izy mba havokatra ny asany. Raha mivavaka ny olona dia mila manana fanantenana izy mba hisy valim-bavaka ho azy. Raha mandeha any amin'ny toerana anankiray ny olona dia mila fanantenana izy mba ho tonga soa masara, fa tsy mandeha ho azy akory zany. Eny na inona atao, na inona heverina, raha sisy fanantenana dia tena sisy hevitra mihitsy. Ho an'izay atao hoe mianatra na miofana. Raha tsy misy fanantenana ny olona, mianatra na miofana dia tena zava-doza zany. Fa inona ny hantenainy, inona no ataony, inona ny kendreny amin'ny ho avy, dia toy izany koa amin'ny zavatra maro nefa tononona ihany reto misy reto. Raha misy atao hoe fisaboana izay marary zany, raha tsy manana fanantenana ny marary dia zava-doza koa zany. Koa ny fanantenana zany dia fanasitranana alohan'ny fanasitranana, ka zava-dehibe indrindra ny fanantenana. Ny fanantenana nefa arak'izay andrenesana azy dia tsy zavatra zay tonga ho azy amin'izao. Raha misy koa zavatra zay ananan'ny olona ka mora levina dia ny fanantenana zany. Mora levina ny fanantenana, mora very ny fanantenana. Tsy zavatra sarotra dia mahavery fanantenana olona. Mora kiviary isika olombelona, mora very fanantenana isika. Raha misy zavatra mora manjavona, na dia ananana be aza zany, dia mora manjavona ihany fanantenana. Ambara amin'izany ary tompoko fa ny fanantenana dia tsy mba asan'olona izy io, tsy mba asan'olona. Fa raha asan'olona dia natao zay tsy hahavery azy, natao zay tsy hahatrotraka azy, natao zay tsy hampanjavona azy. Asan'Andriamanitra izany tompoko. Asan'Andriamanitra zany ao amin'ny Jesosy zanany. Efa resika tamin'ny heriny androany fa ny zavatra rehetra dia ho levina, fa ny teny Jesosy no tsy mba ho levina. Zavatra rehetra mety levina daholo, mety levina na inona na dia ny tena koa azy mety levina ihany. Izao hita rehetra zao dia mety levina. Ny zavatra tamin'ny 100 taona lasa dia mety efa sehosoa ny sasany, mety efa lasa daholo, mety efa tratry ny fahalovana. Tokana ny tsy mety levina dia ny teny Jesosy. Ny teniko i Jesosy no tsy mba ho levina mandrakizay. Eo anatrehan'izany dia ny teny Jesosy zany mila inoana, mila ianteherana ny teny Jesosy, mila raisina ny teny Jesosy, mila iorenana ny teny Jesosy. Zay mandray ny teny Jesosy dia manana fanantenana tsy mety levina izy. Satria ny teny Jesosy dia teny tsy mety levina, teny mitoetra mandrakizay, teny misy fahefana mahatanteraka arabaky teny zay lazainy. Koa izay mihazona an'izany, izay miankina amin'izany teny Jesosy zany dia manana fanantenana tsy mety levina izy. Fa inona moa ny fanantenana tompoko? Ny fanantenana dia finoana izy zany. Ny finoana dia finoana, ny fanantenana koa dia finoana. Fa inona ny mahafa azy? Ny finoana dia finoana ny zavatra zay iainanao ankehitriny zao. Mino an'Andriamanitra, mino ny tenin'Andriamanitra, mino ny asan'Andriamanitra, ankehitriny zao any mino azy. Fa ny fanantenana dia finoana ny amin'ny ho avy. Finoana zay manao tazan-davitra ny amin'ny ho avy ny fanantenana. Ny ho avy indrindra no tenainy. Kanefa zao ny mahafa azy. Ny finoana dia indraindray dia matoky ny zavatra hita ihany isika. Zay ny fahavoazasika. Ny tena finoana moa zany dia matoky ihany na dia tsy hita maso azy ny zavatra.
na dia tsy hita azy na dia toa tsy azo anteherana amin'ny fijerin'olombelona zany zavatra dia matoky tahaka ny Abrahama zany. Abrahama dia natao hoe rain'omena. Fa ny fanantenana dia fanantenana izay mbola tsy hita, io no antenaina. Rehefa hita moa ny zavatra dia inona koa moa no antenaina tompoko. Inona ny hanantenana ny zavatra efa hita, fa ny zavatra izay tsy hita indrindra no antenaina dia ny fiainana mandrakizay, ny fisanganana amin'ny maty, ny famelan-keloka izay ao amin'i Jesosy Kristy. Izy zany mahita ny famelan-keloka, ny vokatry ny famelan-keloka ny hitasika, ny filaminana vokatry ny famelan-keloka ny hitasika. Fa ny tena famelan-keloka zavatra tsy hita maso zany, zava-soa ny lanitra zany tompoko. Ny lanitra no manome asika ny famelan-keloka, koa ny lanitra no manome asika ny fanantenana tsy mety levona mandrakizay. Mandray ohatra vitsivitsy sika mikasika ny fanantenana tsy mety levona tompoko. Abrahama dia anisany anankiray izay nanana fanantenana. Fa rehefa nambaran'Andriamanitra fa hiteraka zazalahy ny vadiny Sara zany, izay efa antitra tamin'izany fotoana zany, dia nanana fanantenana Abrahama. Na dia nisy fotoana izay nampararetra azy ihany aza dia nanana fanantenana izy. 20 taona taty aoriana vao tanteraka ny fanantenana. Ny fanantenana zany dia finoana maharitra izy io. Raha sisy faharetana, sisy fanantenana. Eo anatrehan'ny tsy faharetana, eo anatrehan'ny fahamahimaizana dia mora mandositra ny fanantenana, mora levona ny fanantenana. Ka dia mila faharetana ny fanantenana tompoko. Abrahama nanana faharetana. Rehefa teraka koa nefa ny zara Isaka zany dia nitendray Andriamanitra rehefa 10 taona ny zara hoe ateriko fanatitra ny zanakao, ateriko fanatitra hodorany amin'ny altara ny zanakao, hoy Andriamanitra taminy. Raha be zany. Ilay efa nandrasana 20 taona, feno 10 taona izy dia aterin'izay fanatitra izy. Manahoana zany teny zany? Natoky nefa Abrahama. Sy nanam-pisalasalana izy fa nanaiky hanatanteraka izay nasain'Andriamanitra natao. Antony dia zao, nanana fanantenana izy, nanana finoana mafy izy, matanjaka izy fa Andriamanitra mahay manangana ny maty aza. Ka na dia hovonoana azy Isaka zanany dia Andriamanitra mahay manangana azy tamin'ny maty. Hatramin'izany no efa niseny finoana ny fisanganana amin'ny maty. Ka dia finoana ny zavatra tsy hita indrindra zany, io ny fanantenana. Koa eto isika dia mandre ny tenin'ny tompo. Ny tomposika zany no resika ny teny eto tompoko mikasika ny atao hoe fanantenana, mikasika ny finoana moa zany. Efa resika ny teny Jesosy tamin'ny vakiteny masina teo, fa ny ray dia manangana ny maty, ary ny zanaka koa hoy izy dia manangana ny maty. Tahaka ny ray izay manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka ny zany koa ny zanaka manangana sy mamelona ny maty. Rehefa nametraka andra olombelona tao amin'ny saheden'Andriamanitra ka nilaza fa ho faty ny olombelona raha manohitra ny sitrapony, ho faty ny olombelona raha manohitra ny teniny, ho faty ny olombelona raha sy manaiky arabaky teniny. Dia zao, rehefa nihinana tokoa ny olona, rehefa nizaraindra vehivavy tamindra lehilahy ny voankazo zay norarana sy hoany, dia zao sy niaraka tamin'izay ne dia maty izy, sy teon'olo teo dia maty izy akory. Koa ny fahafatesana zany dia sy ny fahafatesana ara-batana ihany ny tena atao hoe fahafatesana. Fahafatesana dia maro. Ny mpanompon'Andriamanitra izay atao hoe Lutera, isan'ny réformatora protestanta, dia milaza hoe ny olombelona hoy izy Lutera, amin'ny mahampanota azy dia simba izy, simba tanteraka, simba ny ota izy, tsy hoe simba pahany ihany fa tena simba tanteraka ny olona. 100 isan-jato ny fahasimbany Lutera. Ka dia azo tononona ihany reto manaraka ireto: fahafatesana ara-pinoana, fahafatesana ara-pahatokiana. Anisan'ny fahafatesana koa zany, fahafatesana ara-piarahamonina. Ny fiarahamonisika olombelona koa dia madiva ho faty raha dinihina, satria eo am-pialana aina ihany raha mandinika ny toe-piarahamonina amin'ny ankapobeny sika. Isan'ny fahafatesana koa zany, fahafatesana ara-piarahamiasa.
sy mahay miara-miasa dia anisany maty ny fiara-miasa. Fahafatesana koa zany maro dia maro ihany karaza-pahafatesana koa ety ny tompo zany dia ny fahafatesana anankiray lazainy Jesosy zay mahafaoka ny olona manontolo dia ny fahafatesana ara-pinoana. Maty ny olona rehefa tsy mino izy, maty ny olona rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra izy, maty ny olona rehefa tsy matoky ny tenin'Andriamanitra izy. Raha mipararehetra izy mandroana ny tenin'Andriamanitra dia ho faty izy. Fa ahoana ny fisehon'ny fahafatesana ara-pinoana? Ny fahafatesana ara-pinoana zany dia miseho amin'ny tsy finoana, miseho amin'ny fisalasalana, miseho amin'ny fahakiviana, miseho amin'ny fitanindrehana. Zany dia fahafatesana ara-pinoana daholo ny dikan'izany tompoko. Maro isan-karazany ny vokatra sy fisehony atao hoe fahafatesana ara-pinoana. Ka eto Jesosy dia milaza hoe avy ny andro hoy izy zay handrenesany olona ny feony zanak'olona ary zay mandre dia ho velona izy. Ny tenin'Andriamanitra ihany no manohitra an'izany fahafatesana ara-pinoana zany. Ny tenin'Andriamanitra no manafaka asika amin'izany fahafatesana ara-pinoana zany. Mila tenin' Jesosy, mila ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao ny tenin' Jesosy henoina dia velona isika, mamelona ny tenin'Andriamanitra, mamelona ny finoana maty zany. Ankehitriny zao koa rehefa mandray ny tenin' Jesosy isika dia velona isika tompoko rehefa mandray azy. Andriamanitra mamelona ansika amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Tonga ny andro, na dia amin'izao ora itenenasika zao koa aza dia ny zanak'Andriamanitra mireveo. Sy ny feon'ny mpitoroteny akory zany, sy tenin'ny mpitoroteny no re amin'ny toroteny, sy teny zay mamaky teny no re amin'ny vaky teny, fa tenin'ilay tokana dia tenin' Jesosy. Jesosy no mamelona. Ny tenin' Jesosy no mamelona ny maty tokoa, mamelona ny fahafatesana ara-panahy, mamelona ny fahafatesana ara-pinoana, mamelona ny fahafatesana isan-karazany zay mahazo ny fiainasika. Mila tenin'Andriamanitra sika tompoko. Raha misy zavatra tena ilaisika andavanandro dia ny tenin'Andriamanitra. Ny mampalahelo anefa dia zao, matetika ny tenako ampirimiko aty am-piangonana ny tenin'Andriamanitra, hidiko aty am-piangonana dia hoy za hoe rehefa tonga ny alahady dia mihaona amin'ny tenin'Andriamanitra andray aho. Mila entina mody ny tenin'Andriamanitra to, mila iainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra to, mila henoina andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe. Ary ny fanantenana ao anatin'izany dia efa voalazan'i Jesosy hoe ho avy ny andro hoy Jesosy ka ho ren'izay rehetra any am-pasana ny feon'i Jesosy, ny feon'ny zanak'olona, ary zay mandray dia ho velona. Hivoaka tao am-pasana izy, ary zay manao ny tsara dia ho amin'ny fiainana, zay manao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fanameloana. Io zany dia fanantenana tsy mety levona, tahaka ny fanantenany Abrahama io, ny fanantenansika kristiana dia zany. Kristiana toy inona moa ny tenako? Kristiana toy inona moa ny tenanao tompoko? Inona no antenainao? Inona no fikiranao? Inona no hazoninao? Inona no iorenanao? Ny tenin' Jesosy no ireny tompoko, ny tenin' Jesosy no hazony, ny tenin' Jesosy no fikiro. Fa izay no miatoka ny fahatokiana amin'ny ankehitriny sady ny fanantenana amin'ny ho avy. Ny pasaka kristiana no resika feo eto. Feon'ny pasaka kristiana no mbola manakoako hatramin'izao famaranana ny taona ara-piangonana zao. Ny pasaka kristiana dia zao: Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty dia mamelona ny maty koa. Jesosy ilay nitsangana velona dia mamelona ny tenako sy mamelona ny tenanao koa izy. Raiso zany teny Jesosy zany, sy zavatra zay atao kazokazo zany tompoko, zay zavatra raisina zany, iakinana zany teny Jesosy zany. Ilay teny Jesosy zay resika tamin'ny herin'androany fa teny zay tsy ho levina mandrakizay dia io no mila iakinasika, io no mamelona ny fanantenana, io no manangana ny maty, io no mamelona zay rehetra maty ao amintsika. Ndraindray ny fahafatesana dia miafina ao anatin'ny fo ao izy, na dia mihetsiketsiky aza isika, na dia manao raharaha aza isika, na dia miasa aza isika, dia zao ao ny fahafatesana ao anatin'ny fo ao. Mila ny bebaka zany tompoko,
mila miova sika savao ny fo ny fanaony havasika israelita isaky ny akaiky ny farany herinandro dia esorona daholo ny entana misy karboneta rehetra ao an-trano mba hadio ny trano, mba ho madio ara-pivavahana ny trano, mba ho kasera ny trano. Dia esorona daholo zay rehetra misy karboneta, zay rehetra misy lalivay, esorona daholo. Isika sy mba manao toy izany, fa ny asika dia ny fo no mila esorona tao anatiny, mila esorona tao anatin'ny fosika ny lalivay, ny masirasira ela rehetra, masirasira lolopo, masirasira sy fahatokiana, masirasira fahatoviana isan-karazany, mila esorona tokoa. Mila mangataka amin'ny tompo sika, mila mangataka amin'ny fanahy sika. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia resika ny ray, resika Jesosy zanany, fa misy anankiray sy resika dia ny fanahy masina. Nefa tena reheto ny fanahy masina, ny finoana asa ny fanahy zany. Ny fanahy sy mba resika tononona eto fa re ny asany dia ny finoana zany. Ny finoana dia avy amin'ny fanahy. Mangataha amin'ny fanahy mba azahoanao misava ny fonao, aza mamindra fo amin'ny zavatra hafahafa ao anatin'ny fo, aoka esorona tao zany. Aza vela hisisa tompoko. Fa raha sy zany dia manao hoe azany mpiany ty fa ohatran'ny mamiko ty anankiray ty, ohatran'ny tiako ty anankiray ty. Raha izany dia rasy be zany, zava-doza zany. Angataho ny fanahy masina mba hazahoantsika misava ny fosika, mba hampiala zay rehetra sy araky ny sitrapon'Andriamanitra tao anatiny, mba hampiditra ny teny Jesosy lay teny tsy mety levina mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, firaisan'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Vavaksika toko. Faly misaotranao zahay Andriamanitra rahin'i Jesosy Kristy tomponay io. Amin'ny alalanao dia tonga zanaka izahay, na dia fahavalo avao fahiny. Misaotranao zahay mideranao, fa ianao no manangona, ianao no mampahely, ianao no mampavitrika, ianao no mampitombo koa ny fiangonanao. Fiangonana inona moa no hovelony zavatra hafa sy ny teninao sy ny sakramentanao. Koa dia matoko zahay fa ianao koa no miteny amin'ny fiangonana. Na dia apahany amin'ny vahoakanao no eto, satria ny vahoakanao dia miritata eran'izao tontolo zao dia matoko zahay fa manatrika ny fahafenoanao zahay. Ianao feno fa sy mba hoe ampahany koa sanatria fa manatrika na eto. Ka io ny teny zay atao ho zaraina eto amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny anjarasika amin'izao tompoko dia fampianarana soratra masina. Marina moa zany dia angamba mety mandray ilany ihany koa ty, sady fampianarana biblika ty zany no pratika amin'ny lafiny ilany araka izay holazaina foheto zany. Handroso amin'izany sika tompoko. Ny lohatenisika androany dia fanomezam-pahasoavana samby hafa araka ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Fanomezam-pahasoavana samby hafa araka ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Kanefa anelanelany dia isy vaky-teny ihany visivisy sy ho maro loatra. Izay adika hoe fanomezam-pahasoavana dia amin'ny teny fransay dia atao hoe don de grâce,
dia vao maika mezina avao zany. Ino raha midikan'izany? Ka don moa dia fanomeza. Grâce dia avy amin'io teny hoe grâce io, dia teny hoe gratuit, mahaimaim-poana zany. Fanomezana mahaimaim-poana. Fa amin'ny teny grika kosa, izay teny fototra nakana azy dia charisme. Charisme dia avy amin'ny matoa-teny grika hoe charizomai, hafahafa le teny charizomai. Ny dikany dia zao, manao zay hahafaly, manao zay haharavoravo, manome tombosoa manokana. Kanefa amintsika zany dia tsara asiana teny hoe manao zay hahafaly mahaimaim-poana, satria indraindray manao zay mahafaly mety vidina, na ny fanomezana koa mety vidina, mety tsy mahaimaim-poana ny fanomezana anankiray. Sy hoe fanomezana dia hoe mahaimaim-poana dikan'izany, fa misy fanomezana tena mahaimaim-poana. Izay no charisme na charisme. Eto ary zany dia ny fototeny nakana an'ity hoe charisme ity dia charisme. Ny charisme dia fanomezana mahaimaim-poana ny dikany. Dia zay sy vidina. Ny fahasoavana araka ny famaritana omeny mpandinika anazy atao amin'ny fiangonana luterana malagasy dia zao, ny fahasoavana dia fanomezana sy antonona sy mendrika amin'izay omena. Ny omena zany dia sy mendrika omena azy akory, kanefa dia omena azy noho ny fahasoavan'ilay mpanome. Ka dia sy fahasarana na fahasoavana ananan'izay omena izy io zany, fa fahasarana feno ananan'izay mpanome azy. Zay ny fahasoavana. Fa ny ohatra tena mivantambantana, tena mazava tsara dia azosika jerena zany ao amin'ny Koritiana voalohany sy ao amin'ny Romana. Ao amin'ny epistily Koritiana voalohany sy ao amin'ny epistily masina ho an'ny Romana. Reo ny tena misy azy tsara dia azonao vakina le izy toko. Ao amin'ny Koritiana voalohany sy ao amin'ny Romana zany epistily zao dia ny charisme dia fahasoavana zany. Zay midika hoe zavatra atolotra Andriamanitra zany, avy amin'ny aina, avy amin'ny asany tenany. Ka dia fanoloran'Andriamanitra fahavelomana zany, ary fanoloran'Andriamanitra ny atao hoe koa asa mahavelona ho asika olony. Ka dia Andriamanitra ny mpanome, izy ny mpizara azy. Fananan'Andriamanitra raha fiteny zany dia atao hoe fanomezam-pahasoavana, izy ny manome azy. Dia manaraka an'izay dia azo lazaina hoe ity fanomezam-pahasoavana ity dia fanomezana zay misy maromaro ihany azo amin'olana azy. Fanomezana amin'ny faminaniana, anisan'ny fanomezana zany. Fanomezana amin'ny fampianarana, fanomezana amin'ny fanompoana, fanomezana amin'ny finoana. Sokazy fanomezana daholo reo aloha toko, zay mbola hidirasika ihany moa amin'ny manaraka kely eo. Ireto aby zany karazam-panomezana zay nisy tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly, indrindra tao Korito sy tany Roma, dia ny fanomezana faminaniana, fanomezana fampianarana, fanomezana fanompoana ary fanomezana finoana. Na iza zany, na zovy mampianatra, na maminany, na manompo, na manao asa fanompoana na finoana dia sy antenany zany araka ny efa nambara talohan'izao fa an'Andriamanitra zany. Koa satria azo lazaina hoe fanomezana daholo reo rehetrarehetra reo zany, fanomezana samy hafa. Ny fanomezana dia sy mitovy, misy maro samy hafa ny fanomezana. Ny kristiana sy rairay zany ao amin'ny fiangonana dia
manana karazana zavatra manavanana azy ny tsirairay, sy mitovy ny zavatra manavanana ny tsirairay ny fiangonana. Manana talenta samihafa ny kristianina tsirairay ny fiangonana, ka dia na maro na visy reo zany dia zao ny zava-dehibe ny fanomezana samihafa reo dia hoentina hahasoany rehetra. Ny fanomezana ananany olona anankiray dia hoentina manompo ny fiangonana mba hahasoany rehetra fa tsy hahasoany tena. Ka io zany dia anahafatsika ny zavaboary ihany. Ny zavaboary zany amin'ny ankapobeny dia mpampianatra sika, tahaka ny rano, tahaka ny masoandro, tahaka ny rivotra koa. Ny masoandro ve izy tsy raha mila ny mazava io ho antenany fa dia ho an'ny zavaboary manodidina no mila azy io dia omeny azy. Ny rano dia zavaboary hafa ny mila azy, ka dia sy egoista zany amin'ny ankapobeny ny zavaboary. Dia tahaka an'izany ny fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana dia tsy natao ho an'ny tenany olo fa natao hahasoany rehetra, natao hahasoany communauté zany, natao hahasoany fiangonana. Dia hozeresika manaraka ary zao ny amin'ny Paoly zany. Paoly zany dia misy zavatra hitany any ao Korinto. Tao Korinto zany zavatra hitany Paoly dia amin'ny olona tao Korinto ankalazainy olona ny fanomezam-pahasoavana sasany. Ny sasany sy diakony loatra, ataony sy rambirambina ihany. Inona ny tena maminy? Ny faminaniana, ny fiteny tsy fantatro, io tena mahaliana azy, io tena ankalazainy be tao Korinto zany. Ka dia mitandrotandrona Paoly apôstôly satria ny hafaran'ilay fiangonana tao Korinto, la dia tsy hoe ny hafarany aza fa nisy fotoana hesikesika be izy rehetra, sy fakandrenesana intsony, sy mifampihay ny teny intsony, fa samy manana izay ataony. Sasany tiatiaka, sasany mihira, sasany toriteny, sasany mamaky teny, dia tsy fantatra intsony, sy filaminana zany. Ka dia eo anatin'izay dia mila manao fandaminana ny fiangonana. Paoly apôstôly zany nandamina. Ka Paoly apôstôly zany dia mitandrotandrony izy mba sy hampiasa ny teny hoe pneumatikos, ilazana ny olo karismatika be mihesikesiky be tamin'izany fotoana zany. Sy mampiasa ny vovolana hoe pneumatikos izy fa izay ampiasainy zany dia ny karisma. Karisma zany no ampiasain'ny Paoly apôstôly. Io zany dia tena fanahinian'ny Paoly apôstôly no niala tamin'ilay teny hoe pneumatikos fa nampiasa ny vovolana hoe karisma izy. Ny karisma zany malaladalaka kokoa ny heviny, fanomezana ho an'ny rehetra ny heviny. Amin'ny Paoly apôstôly zany sy araka izay isapahany azy fa notarehiny fanahy izy manao an'izany dia zao ny olona tsirairay dia manana fanomezam-pahasoavana. Ny kristianina tsirairay dia manana fanomezam-pahasoavana sy mitovy. Ny fanomezam-pahasoavana zany sy privilège na hoe zavatra zay ananana tombosoa ananan'ny olona anankiray, fa manana azy daholo ny rehetra rehetra. Nefa ny manome azy dia fanahy iray ihany dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany dia mizara izy, mizara ny fanomezana samihafa sy mitovy. Sy mitovy zany fanomezam-pahasoavana. Raha atao amin'ny fitenitsika zany dia ny talentan'ny olona sy mitovy, kanefa izy rehetra dia samy avy amin'ny fanahy daholo, avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Io fanahy masin'Andriamanitra io zany manan-karem-panomezana io. Na mbola hoe hisy marobe aza ny tonga amin'ny fiangonana dia omeny. Tsy misy olona tsy manana fanomezam-pahasoavana zany. Ny zava-dehibe dia zao mila manaiky azy ny olona, mila manaiky ny olona fa ny olona anankiray dia manana fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mila manana reconnaissance ny olona tsirairay fa ny fanomezana ananan'ny olona anankiray dia tian'i Jesosy koa, mamin'i Jesosy, samy avy amin'i Jesosy. Ka dia izay reconnaissance izay matetiky no kilema eo amin'ny fiangonana. Reconnaître izy ny zavatra sasany ihany, fa ny zavatra sasany zany dia ataony sy rambirambina ihany, dia hadinodininy ataony amin'ny sisiny eo. Kanefa ny olona rehetra samy manana fanomezam-pahasoavana, manan-karena zany ny fiangonana amin'izay lafin'izay. Ka eo anatin'izay dia misy fanomezana maro ary misy
fanahy iray. Eo zany no misy amin'ny soratry Paoly mazana, misy eo amin'ny iray, fifandraisan'ny iray sy ny maro. Maro ny fanomezana, maro ny talenta, maro ny don de grâce, kanefa iray ny mpanome azy. Tsy hoe maro, rehefa maro manko zany dia farany aparany dia mamparitaka, dia tsy mifampihay intsony, tsy zay fa fehezin'ny iray. Fehezin'ny iray zany dia fanahy iray no manome azy, fa tsy mety hikorotana. Tahaka an'izay zany tsy azo fatorana amin'ny hoe anankiray ihany ny fanomezam-pahasoavana, simba koa ny zavatra amin'izay, potika ny zavatra amin'izay, potika ny fiangonana amin'izay. Kanefa tsy azo avela hiparitaka fa fehezin'ny tokana. Ka ny fifanarahana na ny fifandraisana eo amin'ny iray sy ny maro, zay dia tena zava-dehibe amintsika fiangonana, amin'ny fitezana ny fanomezam-pahasoavana ananan'ny tsirairay. Ka eto amin'ity iray sy maro ity zany, ny modely lehibe aminazy zany dia ao amin'Andriamanitra ihany. Andriamanitra dia misy ny fanahy izay mizara ny fanomezam-pahasoavana. Ny tompo, lazainy hoe tompo dia Jesosy zany, Jesosy no mifehy azy, mifehy ny fanomezana rehetra izay omeny fanahy, mba tsy hifandona reo, mba tsy hifangarika reo. Ary manaraka an'izay dia ny iray izay manome azy rehetra, manome izay atolotra ny fanahy, manome izay hozarain'ny fanahy, manome izay hotatan'ny tompo. Ary ny ray dia tompony zao rehetra rehetra zao, tompony zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra ny ray. Ny Andriamanitra zany dia iray izy, kanefa maro, entre guillemets maro. Andriamanitra aveo maro, kanefa maro ny karazana atao hoe asa agnatiny ao. Raha ny tena marina zany tsy hoe personne loatra ny tena ilazana azy fa asa. Maro ny asan'Andriamanitra zay, sokazy ny asan'Andriamanitra ao agnatin'Andriamanitra tokana. Ka dia zay zany Andriamanitra misy ny tena modeliny hoe iray sy maro. Zay moa ve sy lavitra be fa ny tanasika dia izy, tanana dia tokana, kanefa ny rasa tanana dia maro. Sy dia tena génial any zany, fa dia zavatra pratika zany to. Zay mikasiky ny fanomezam-pahasoavana. Dia fizasika ihany le izy zany. Inona avy azy zany ho karazana fanomezam-pahasoavana misy. Tany Korinto zany dia nankalazaina be ho isika ny fanomezam-pahasoavana manao teny tsy fantatra, haminany ary ny fanomezam-pahasoavana. Ireo zany tena ngeza be atao Korinto, fa misy maro izy ireo, fa ny science zany dia ny reconnaissance. Paoly apôstôly kosa zany tsy mamorona izy, fa manao constat izy, misapa izy zany hoe tena sapa mihitsy amin'ny fiainan'ny fiangonana. Sao dia hoe conception ny Paoly apôstôly sy conception ny Paoly, fa constat ny azy hoe misy maro kay ny fanomezana, misy maro kay ny talenta, saingy tokana ny mpanome azy, tsy fananana izay tompony zany izy io, tsy fananana izay manome azy na manao azy ny fanomezana, fa misy tompony dia ny fanahy no manome azy. Zay matetiky hadino. Zao koa ny zavatra misy anankiray, na dia maro samihafa azy ny fanomezam-pahasoavana, dia misy zany rehefa maty Paoly dia misy karazana fironana anankiray manao hoe hafa ny tena fanomezam-pahasoavana, hafa ny institution, fiangonana institution. Eo zany no namely amin'ny Paoly apôstôly zany dia tsy samy hafa reo, fa ny institution fiangonana dia anisan'ny fanomezam-pahasoavana koa. Ohatra hoe amin'ny androsika zao katekista, pastora, président synode, na angamba mety mpitondra filovana koa, na andraikitra hafa amin'ny fiangonana. Reo zany karazana atao hoe charisme institutionnel. Reo charisme institutionnel reo matetiky ambanimbaniny olo tamin'ny fotoanandro, hoe zao ane karazana hoe forme dégradé na charisme ihany reo. Fa ny tena charisme dia ny faminaniana, tena charisme dia ny manao teny tsy fantatra. Dia tsy maintsy ny fehezina zany, tsy maintsy nalamina,
tsy maintsy nasiana fisipiky. Zao ny fisipiky anisy. Ny charisme institutionnel amin'ny fitondrana zany don de l'administration raha fiteny zany dia ireo don reo zany dia tena charisme avy amin'Andriamanitra koa, fanompoana ny rehetra io, don pour le bien de tous ny charisme institutionnel. Ka diso be ny kristiana raha ampifanoherina ny charisme samihafa arak'izay tononona faminaniana sy ny karazany fanompoana finoana maro be izy ireo. Raha ampifanoherina amin'ny charisme institutionnel dia diso. Fa ny charisme institutionnel zany dia anisany fanomezan'Andriamanitra natao hiara-miasa reo zany. Dia zao zany no zavatra anisy sy maintsy manaiky sy mireconnaître ny charisme institutionnel, ny charisme rehetra. Zany akory tsy midia hoe misy charisme ambany, misy charisme ambony. Ny charisme zany amin'ny fotony raha mijery ny fampianaran'ny Paoly Apôstôly sika dia tsy misy ambany na ambony fa mitovy ny rehetra. Fiteny ihany manao hoe na dia misy kristianina faran'izay madinika azy dia tsy mba hadino fanahy. Ny fanahy tsy mba manadino azy, mizara fanomezana ho azy ny fanahy. Ka dia azo lazaina zany fa tena mitovy ny fanomezana rehetra. Na dia mitovy zany fanomezana rehetra dia misy fandaminana. A priori zany amin'ny fotony zany dia tsy misy fahamboniana na fahambaniana. Fa raha ny marina dia zay heverina ho ambany azy no tena homen-danja bebe kokoa. Satria zay heverina ho ambany, zay heverina hoe maneho ny fahambaniana izy famantarana an' Jesosy zany. Jesosy ilay sy tonga ho topoina fa tonga hanoka. Jesosy zany ilay tena nidina ambany nandray toerany fanoka. Anisan'izany ny asa diakonaly, ohatra hoe asa zay ny sary ny ilazana azy moa dia manasa tongotry olona. Zany anie asa tena ambany zany kanefa tsy zay ihany fa symbole ihany manasa tongotry olona fa mpanompo ny personne anankiray, aide à la personne zany na service à la personne dia anisany ambanimbany ihany zany. Kanefa io ny tokony homen-danja bebe koa azy amin'ny fiangonana pauliniana, amin'ny fiangonana izay nentin'ny Paoly, satria signan'i Jesosy zany, signan'i Kristy zany. Ka dia tsy ataosika ny sinisinina zany ny asa diakonaly amin'ny fiangonana satria anisany fanomezam-pahasoavana izay manondro mazava ny Kristy koa zany. Manaraka an'izay dia tao Korinto nahitana problème ty resaka fiteny sy fantatra ty. Ny fiteny sy fantatra dia miteny amin'Andriamanitra ny olona manao fiteny sy fantatra. Ny manao faminaniana kosa dia miteny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, miteny amin'ny fiangonana. Dia tsy maintsy nasiana fisipika le izy. Dia misy zany charisme anankiray, charisme atao hoe charisme accompagnateur ny anarany. Olona mahay mandika teny sy fantatra. Fa raha ohatra ka miteny sy fantatra ihany le olona kanefa tsisy mahay mandika, dia inona moa zany to? Dia kaosy zany. Tsy misy tena mahasoa ny fiangonana amin'izany. Iaho zany tsy sahy miteny hoe tsisy ilana azy, tsy sahy miteny an'izany aho satria zavatra nomen'Andriamanitra zany, fa tsy mahasoa ny fiangonana zany. Ka mila an'io, mila mireconnaître an'izay koa zany fiangonana. Raha misy olona manao teny sy fantatra hoe misy olona mahay mandika azy. Charisme ihany koa ny fandikana teny sy fantatra. Io zany charisme accompagnateur ny anarany, zany hoe miaccompagner ny olona mahay teny sy fantatra izy. Manaraka an'izay dia zao misy koa faminaniana. Aminany ny olona anankiray miteny izy, miteny mazava izy kanefa n'inona moa ny marina, n'inona ny sy marina, n'inona ny diso, n'inona ny mahitsy, n'inona ny milo. Eo anatin'izay dia ny apôstôly Paoly dia manao tokony hisy charisme anankiray accompagnateur koa izy io, atao hoe charisme de discernement, don de discernement zany. Olona nomen'Andriamanitra fahendrena hamantatra fampianarana samihafa. Mila fahendrena zany. Amin'ny fotony zany dia ny fiangonana tokony manana discernement, tokony manana don de discernement ny fiangonana tsirairay. Ny fiangonana sy mpitory teny ny fiangonana manontolo.
kanefa raha omenao fampianaran-diso izy dia hoe zao sy izy zany ataonao zany sy mba fampianaran-diso zany ka sy hisy amintsika zany omen'olona maika dia ataosika hoe dia nahazo orana zaho ty dia mahasiry be izy ty kanefa poizina be dia zay zany mila don anankiray asina hoe don de discernement ny fiangonana. Ny fiangonana manontolo ny tokony hanana don de discernement ary io don de discernement dia ianarana raisina sy kelikely amin'ny fampianarana soratra masina. Fa raha fiangonana sy manana don de discernement dia sy izy zany. Ary vao maika moa amin'ny fiangonana misy karazan'olona zany zay tokony hanana don de discernement, anisan'izay ny pasteur sy ny catéchiste tokony manana an'izay charisme anankiray zay, kanefa sy reo hiany fa ny tsirairay amin'ny fiangonana dia tokony hanana an'ity don ty. Amin'ny fotony zany dia zao ny charisme amin'ny fiangonana dia maro, kanefa raha maro foana izy ka sisy fehiny dia lasa emmiettement, lasa miparitaka, lasa sy filaminana ao amin'ny fiangonana, mikorotana ao amin'ny fiangonana, sisy fampiainy soana, sasany mitoroteny, sasany mamaky-teny, sasany mamono akademia, sasany fantatra soana, sasany liakeka mitomana. Dia mba hisian'ny filaminana zany dia ilaina ny don anankiray dia ny don atao hoe institutionnel, mpitondra zany, mandamina. Ka ireto aby zany ilain'ny fiangonana amin'ity don de discernement maro be ty: charisme institutionnel, ny fitondrana; charisme accompagnateur dia ny don de traduction de glossolalie, fiteny sy fantatra; ary ny don inona anankiray don de discernement, ny fampianarana samihafa. Reo zany no zavatra ataoko hoe pratika amintsika fiangonana. Manaraka an'izay amarana anazy zany dia zao misy fomba hita maso amantarana ity don ty. Voalohany zany dia ny batisa. Ny batisa zany dia ao indrindra nanolorana ny don ho an'ny tsirairay, satria ny batisa dia ordination. Sy mety ny teny ordination kely satria ny batisa ne tena ngeza be toko, fa ny olona atao batisa no mety kely, mety zazamena vava, fa ny batisa zany dia tena ngeza be. Ka dia ordination voalohany ny batisa, consécration voalohany amin'ny fiainantsika ny batisa. Ao zany no tonga nofo amintsika ny fanomezan'ny fanahy masina dia ny charisme mety hanana ny tsirairay. Kanefa ty charisme ty mila fitezana. Ao ny fitezana any an-trano, catéchèse familiale; ao ny fitezana any am-piangonana, catéchèse paroissiale. Reo zany tsy kolokoloana ny charisme zay omeny fanahy masina ny olona. Kanefa tsy zay ihany fa ao ihany koa ny fanaovana fanompoana. Ina moa ty hoe fanompoana ty? Fanompoana zany dia fanompoana sotra zao ny olona anankiray, mpanompo ny olona anankiray, mpanompo ny marary, tahaka ny mpiandry zany zao dia saky ny lazana zany. Ny mpiandry dia olona nomena charisme ho mpanompo ny marary. Ny diacre liturgique dia nomena charisme ho mpanompo ny liturgie ny fiangonana, filamina ny liturgie. Fa ny mpiandry kosa dia mpanompo ny marary. Iaho mba mpanompo ny marary zao ny olona sasany. Tena sy fahafantarany ny tena mission zany. Ny tena mission ny mpiandry dia mpanompo ny marary azy, anisany moa zany. Zay ka dia maro isan-karazany ny fanomezana araka an'ity Korintiana voalohany toko faha 12 ty. Mba ovakisika kely ary toko mba misy anankiray mba hamaky azy. Korintiana faha voalohany toko faha 12 andiny faha 4 ka hatramin'ny andiny faha 4 araky ambin'ny folo, andiny faha 4 ka hatramin'ny andiny faha araky ambin'ny folo. Mba misy mamaky azy to.
Entoko sotra tompo indroa miatoana zany amin'ny andiny faefatra dia misy hoe ifanahy dia iray ihany, amin'ny andiny faraka ambin'ny folo ifanahy dia iray ihany. Tena sy ny Paoly apôstôly mafy zany maharay ny fanahy ka dia zava-doza raha atao hoe nefa ny fanahy dia telo. Zay zany dia efa fantasika fa hoe sizy zany koa na hoe nefa ny fanomezam-pahasoavana dia sy misy ny fiangonana anankiray izay nidirana fa fanomezam-pahasoavana anankiray ihany no ao. Marina ve zany to? Ny reconnaissance n'ireo fanomezanareo sy misy dia ny anankiray ihany no nomena reconnaissance bebe koa dia zay ny antony hoe ny mahany misy kristiany. Ka dia sika zany mandinika fieritretra an'ity fanomezam-pahasoavana anankiray ity la hoe maro ity. Ary eto famarana na dia zao no azo ambara marina tokoa fa sy misy fanomezam-pahasoavana ambony na ambany kanefa misy fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra hoy ny Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo sy Romanina Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faharaiky amin'ny telopolo mitovy amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo. Inona zany fanomezam-pahasoavana ambony indrindra zany lehibe indrindra zany dia ny fitiavana. Ny fitiavana ny atao hoe reconnaissance dia zao ny tenako zany manaiky fa misy fanomezam-pahasoavana anankiray zay hafa noho ny an-tenako mireconnaître fa tena izy koa io, tena izy io ary tiany Jesosy io satria avy aminy. Zay fitiavany Jesosy zay mandresy lahatra asika zay ny manorina ny fifankatiavana amin'ny fiangonana. Ka dia ny reconnaissance ny charisme zany dia manorina ny fifankatiavany samy mpiangona koa izy io zany. Fa rehefa sy mety manao reconnaissance ny anankiray fa hoe ny ahy ihany tena izy dia sy mety zany. Paoly apôstôly dia manao métaphore anankiray izy, métaphore ny olona sy ny rasambatany olona. Ny olona hoy izy ny tena dia iray ihany kanefa ny rasambatana dia maro. Ny rasambatana anankiray anefa hoy izy dia sy misy ho an'ny tenany fa misy ho an'ny rehetra, misy ho an'ny tena manontolo. Io zany métaphore ngeza be nataon'ny Paoly apôstôly, métaphore mikasika ny tenan'ny olombelona. Ny tena iray, ny rasambatana maro. Azo zany koa izy ity raha misy zany hoe fanamariana na fanontaniana dia hovaliana raha ohatra sahoana tokoa. Ao be ento. Fanontaniako pasteur amin'ny fomba ahoana ny olona miteny teny tsy fantatra ve mahafantatra fa zavatra teneny sa raha ny fahafantarana ento. Le olona miteny amin'ny teny tsy fantatra angamba mety mahalala angamba tsy mahalala ny zavatra teneny izy sy fantatra raha avy eo manko izy dia andika azy. Mety tsy fantany fa dia miteny izy, miteny amin'Andriamanitra izy, omena an'le teny zay izy, miresaka amin'Andriamanitra izy zany. Fa sy miresaka amin'ny olona, ny olona sy mahalala zay zavatra lazainy. Fa izy io aloha zany ka natohina ny tena fanomezan'Andriamanitra kosa dia sy dépersonnaliser olona. Tsy hoe lasa sy misaina le olona sanatriana hoe lasa tsy mahasiary tena le olona délirante zany, fa mahasiary ihany le olona saingy sy natao hiteny amin'ny olona izy fa natao hiteny amin'Andriamanitra ihany. Ka rehefa hiteny amin'ny olona izy zany dia varotra ny vavany sy mahay miteny izy, sy hainy akory ny zavatra nisy teo fa natao hiteny amin'Andriamanitra ihany izy. Ka raha sisy olona mahay mandika eo zany le sarosarotra ihany bredy sotra mahasiary tokoa le olona saingy le hiteny zany sy manana kapasité hiteny amin'ny olona izy. Sotra toko Madame Marie. Ny fanontaniana tompoko dia ohatra zao no miresaka hoe don le don ka misy lehilahy anankiray zany any Madagasikara misy le zavatra dia nanana don zany izy ohatra
ohatrany hoe zany efa atao hoe kanon-jaza zany teo aminy satria lay zaza torana rehefa avy aminazy eo dia tsy ampony dia sitrana tonga marobe zany le aman'le mitondra lay zaza zany dia sitrana avy le avy aminazy eo ka rehefa tia fara zany tonga ny anjo dia nanombo tena zany le rangahy zany le fitsabo zany zay manana don dia le manana don ka nataony mpiandro zany bibiko hoe inona ny fanafodina ampiasainao na tonga anao mitsabo le zaza hatram'izay dia nalain'le rangahy zany hoe ny raha nampiasainy izy ty dia ravin'akondro dia asiany rano tena rano mangatsiaka rehefa atao rano mangatsiaka zany le ravin'akondro dia iny no ampandroan'lay zaza dia velona lay zaza zay foana izy nataoko fa tsy zavatra nataoko ohatran'izany dia niteny zany lay mpiany hoe tohizo zany ny asa anao fataovany anarana zao satria don nen'andriamanitra anao dia ahoana fipetrakan'izany ento sy mora moa zany miregle zavatra ara-panahitrahaka antony ny mpiandro moa zany nanaty ady azy fa raha ny tena mila an'izay manaty ady zay dia ny dokotera mpisabo reo tokony manaty ady ady fantatra amin'izay lafin'izay amiko zany ny dokotera ny tena tokony hanaty ady be satria ny dokotera ny tena domaine ny fisaboa tahaka an'izay io indrindra miaraka miravina sy ny karazany mety possible mety sarasara kokoa raha dokotera ny manaty ady zay sy dokotera fa raha sika sy dokotera no agnano dia le lafiny ara-panahy indrindra zany tena mila vereny fiangonana fa ny lafiny hoe ara-pisaboana na hoe médical ny fiangonana koa amin'izao fotoana zao dia manana médical dia aleo agny amin'izay lafin'izay no mena azy zay ny domaine tandrefy azy ento io manahira fa iaho koa efa nandre fa sy hoe nahita tany ampianarasoa misy olona anankiray zay mahay manotra izy ny olona mandalo aminazy eo dia tena mahazo hery daholo na lehilahy na vehivavy dia 1 kilometre 2 kilometre ny lakeo dia nametra-pandany ahoana ty raha matao ty izy mpiandro koa nefa manotra izy dia sy fantasy ny avarany fa dia izay avy aminazy eo aloha dia mahazo hery amin'ny fanorana zay atao asa na sahala amin'ny tagnamboay ny tagnan'izy io na akory dia mahery mahay manotra izy sy voatery hoe mahery tanana ny to saotra to misy hafa koa be eka misy agny farany ny amin'ny famaranana le kolotianina voalohany farombifolo ny amin'ny hoe ho azy rehetra araka ny sitrapony le araka ny sitrapony zany a misy tena détenir le don dia mizara azy manome azy ho an'ny olona manokana satria zay no sitrapony zay ny fipanotaniana zany ento eo zany misy teny hoe araka ny sitrapony zany hoe voalohany zany ambarany teny io zany dia ny détenteur ny don zany hoe le olona nomena n'le charisme raha atao hoe charisme moa resaksika eto dia sy tompony io mazava loatra sy tompony io charisme io izy ary ny tena exercice ny charisme zany dia ministère moa ny ministère zany dia sy fananan'le olo zay manao azy fa araka ny sitrapony ilay nanendry azy araka ny sitrapony ilay manome azy ka ny sitrapony io zany no kritika tokony mipetraka amin'ny zay manana charisme rehetra na kely na be na inona endrika kely sy be moa zany entre guillemets fa tsisy kely na be dia zao iaho zany tokony mieritreritra hoe ahoana ny sitrapony tompo zay nanome an'ity charisme ty raha toy zavatra litigieux dia sy maintsy mametraka an'izay kritika zay amin'ny tena koa na mametraka an'izay koa ny olona zay atao hoe fiangonana
le bénéficiaire-n'io charisme io fa tsy mandeha ho azy zany charisme fa mila autocritique, mila critique manokana. Ka zay indrindra tany Korinty fahiny zany dia fanomezam-pahasoavana anankiroa no natao remise en cause. Fanomezam-pahasoavana hiteny tsy fantatra sy fanomezam-pahasoavana haminana. Dia hoe Paoly apôstôly mila jerena kaiky reto anankiroa reto fa mila hivily. Entoko eto izy ty zany zavatra fadina am'le zavatra ty zany de zao tsy azo atao global ny fisarana azy hoe nisy olona miteny sy fantatra ry dia global zany de tonga dia sy izy aby anaro rehetra tsy azo atao razonao tahaka zay zany fisarana azy kanefa na de zany azy dia tsy azo atao hoe de fa ekena fa izy aby koa io sady tsy azo saraina melona akapobeny zany izy rehetra nefa tsy azo ekena akapobeny koa izy rehetra ka am'izay fotoana zay zany misy rairay de mila jerena ihany marina fa phénomène satria contagieux izy io ianao misy contagion ny anankiray eto miteny sy fantatra de lasa ifindrany koa ny hafa zany fanahy mako izy io fanahy izy io ka tsy fantatra de avy amin'Andriamanitra ve zany fanahy zany sa tsy avy aminy ka zao ny amatarana fa avy amin'ny fanahy masina izy io mety halamina kosa raha mety halamina ny zavatra na dia hoe mantarana confusion kely raha mety halamina dia avy amin'ny fanahy ny zavatra mety halamina fa rehefa tsy mety halamina kosa izy de zay ny marika anankiray hoe tsy avy amin'ny fanahy zany fanahy hafa zany hoe tsy mety halamina zany faharoa manaraka an'izay ny raha ohatra fa hoe misy famoina demoniana
ka eo zany le olo zany mety havoaka demnia de karazany famantarana ihany koa zany fa misy fanahy aminazy misy fanahy n'Andriamanitra aminazy io amitoby regny eny matetiky misy an'izany iaho mbola sy nahita loatra fa nandre aho hoe any amitoby regny zany misy olona tratran'izany de avoaka demnia izy de satria fanahy le izy de miala tao ny fanahy fa ny tena ara-panahy zany sy mba matahatra ny avoaka demnia na avoaka demnia satria misy manao hoe sao de miala tao koa ny fanahin'Andriamanitra ko ny fanahin'Andriamanitra sy matahatra n'izany azy io ny fanahin'Andriamanitra de sy mba matahatra n'izany fa mitoetra foana izy raha atao ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ny fanahin'Andriamanitra tena izy sy matahatra n'izany fa ny sy izy no tonga de ianakavy zay raha ohatra ka de avere hialagny ka de pirofo zany fa sy izy kanefa sy azo sy tena solution rehetra zany teneniko zany fa na inona de zao mila avoaka demnia mila lamina rehefa lamina azo avoaka demnia anisan'ny marika anankiray ahafantarana hoe tena izy ihany ny sisa mipetraka amin'ny olona rehetra fa ny fanahy ane sy mifidy na tegna zao na iza mety mahazo fanahy ratsy ka ny zava-dehibe dia mety avoaka mety hiasana zay toko no azo ambara aminazy fa de fanahy tokoa izy ary contagieux be zahay zany tamin'ny toerana miasako voalohany dia misy ankizy milalao de ankizy amin'ny faritra io zany ankizy amin'ny tany misy bilo tromba de milalao bilo milalao tromba ny ankizy manao kilalao tonga tokoa le tromba tonga izy nefa kilalao ihany natao teo tonga tokoa izy de nampahoriny teo le ankizy maro be teo de nasoina moa ny fiangonana tamin'ny alala misy foazana avoahanareo demnia reto olona reto fa tena sy izy de niala ny soka reo fanahy ny tromba reo satria na dia kilalao ihany aza fa efa misy invocation de fa tonga izy sy misimoka izy eto zay tena fanahy rasy rehefa sy mahasahany mazava fa sisy mampatahotra amin'ny fanahin'i Jesosy sao de avoaka anareo indray ny fanahin'i Jesosy fanahin'i Jesosy sy mivoaka sao da toko ento ento tao an-tsaintena be izy fa tonga tamin'ny tromba ianao fantanina voalohany manao paralelisme amin'ny resaka fiteny tsy fantatra fanahy fiteny tsy fantatra sy mitromba tena zay izy mitromba ny ambalavela transe zany satria raha jerena pratika dia samy misy mpandika tena samy misy zany mpandika dia ahoana zany fijery fiangonana zay ento raha miasa sy fampahirena fa zao dia misy an'ilay teny hoe misy teny hoe raha mino ianao dia anao zava-mahagaga hoe teny amin'ny tsy fantatra jerijeriky karazana ohatrany hoe degré ana ohatrany hoe olona efa manana expérience professionnelle ambony be re zany raha raisina misertry ny azy dia lasa manana ohatrany hoe omenanao zany ohatra zany efa mino misy asa zany ataonao misy étape escalier lalaovanao dia rehefa tonga any amin'ny en haut de l'échelle anao zany dia hoe menanao ny fampiasa-pasoavana teny tsy fantatra sy fanontaniana saotra toko misaotra amin'ny fanontaniana ny voalohany zany valia voalohany ny tromba sy ny fiteny tsy fantatra ny tromba koa zany fijery koa azy zany ny olona rehefa voan'ny tromba dia moana heky izy ary ohatra ka miteny izy dia izy miteny fantatra avao fa saingy misy raha takiny moa zany misy ny mandika teny tahitahaka an'izany ka ny mahasamihafa azy dia zao ny fiteny tsy fantatra dia miasa amin'ny fiangonana
fanahy izay manahitrahaka ny fanahy eo amin'ny fiangonana no ataony karazana hoe singe ny zavatra ataon'ny fanahy eo amin'ny fiangonana fanahina tena fanahin'Andriamanitra zany karazana hoe parazitany fanahy ao amin'ny fiangonana izy zavatra sy tena izy kanefa mampiasa ny zavatra ao amin'ny fiangonana mampiasa teny mampiasa an'izao fa ny tromba kosa dia tena hoe ao anatin'ny fahazay-tilisana tanteraka moa kanefa mahazo ny olona amin'ny fiangonana ihany koa izy na dia zany azy ka dia io zany fanahy roa zay samy sy izy na ny fanahy glosolalia zany na ny fanahy tromba samy sy izy zany rehetrarehetra zany dia fanahy sandoka daholo fanahy sandoka ane tsy mila manao stage izy fa rehefa misy occasion azo midirana dia misy izy na inona hainy daholo mahay fiteny tsy fantatra koa izy mahay fiteny inona mahay fiteny izy mahay ny fitenin'ny olona taloha zay efa maty izy hainy daholo zany manaraka an'izay dia ny amin'ny teninao hoe amin'ny teny fanendrenany amin'ny teny pahefana misy hoe iteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy na teny amin'ny fiteny zay sy mbola hainy izy andray menarana izy andray sotra ava mafaty izy regny zany mila fandiniana bebe kokoa misy message manokana ny amin'regny zany ataon'izay ka sarotra amintsika no tonga dia misy abesazy malakilaky fa regny zany dia filazansaran'i Jesosy regny ambara indraindray na dia débutant zany olona dia mahazo izy io zany na dia anao zao dia afaka hananazy na dia androany androany marina zany to tena marina zany ka zao tsy manam-potoana ampy sika ilazana azy fa ohatra hoe tenenana amposiny hoe andray menarana izy menarana zany any zavatra tsy le menarana any anaty bozaka na ny anaty ala fa menarana symbolika zany zay mampahasiaro asika ny menarana tao amin'ny tantaram-pamoronana menarana zay namitaka ny eva ka handray menarana zany dia tanan'i Jesosy no afaka mandray an'izany tanan'i Jesosy ihany no afaka mandray menarana ka dia hampindraminy Jesosy ny tagnany zany dia manao gn'asa tahaka an'izay le message zany amin'ny akapobe eny tompo kanefa tsy zay ihany angamba marita marina ty eny tompo tsy fantatra ny resakytsika androany da manjara lasa ny fomba fiteny tsy fantatra satria no zavatra tena misahakely matetika rehefa zay mahasoa ny fiangonana fona apôstôly no miteny olona miteny fiteny tsy fantatra izy miteny any fa zay mamonary teny amin'ny fiangonana tsy fiangonantsika amin'izay fotoana zay hoe hafa metsika no fahaizam-pahasoavanatsika loha zay no manao verina ny fotoana amintsika samy marina fahaizam-pahasoavanatsika na dia mahandro sakafo fotsiny fanomezam-pahasoavana zany tsy tazomina tsara entina naora ny fanomezam-pahasoavana zany misy koa ny olona manana fanomezam-pahasoavana na dia no manao tsara misy afaka manao olona hafa tsy afaka mandeha tonga ny olona mandeha ao
fanomezam-pahasoavana teo manarana zavatra tsotra zao zany taminy zavatra ilainy fiangonantsika ka aloha jerentsika mafa misy olona mariny vola fanomezam-pahasoavana tsy natao anazy fa natao amin'ny fiangonana fa zao a zavatra tsika misy ray aman-dreny mahay mampianatra izy tsy mahay mampianatra tena eo izy zavaenty zavatra azo-tsapainarana zao ka zay tsara hoe misy olona misaitsika fa hoe miavaka hoe araky ny teny Jesosy hoe talenta mahazo raisina hoe misy olona nandevina talenta tsy mba manampon'Andriamanitra sy namponana dia hoe misy ketrany hoe kely fotsiny lehilahy hoe ny sasany ngefabe kokoa dia tsy eto mampianana fiangonana fa ahitana zaka rehetra vakiana le zavatra hoe fanomezam-pahasoavana Andriamanitra entina hampandrosoana fiangonana entina hampona ny hafa. Saotra indrindra président fa marina asika tompoko mivavaka asika saotranao zay Jesosy amin'ny famindramponao lehibe sy tampitononona ny fahasoavana ilay atolotaon'ny fiangonana dia mangataka anao zahay mba hanananay fanekena izay manana fanomezana samihafa hafa noho ny anay koa na fiangonana zany na tsirairay isam-batan'olona da io ny fiangonana da io ny fanomezanao mba hasara ny tsirairay avy hasara ny rehetra mba hahasoa ho ety mampandroso ny fiangonana amin'ny anaranao Jesosy amen. Zay no azo natao tompoko fa dia atolotra ny tarika.